izay tia mahafoy. Zovy no atakatra izay sitrapon'ny tompo. Raiso izy tsy toy ny mpanompo intsony fa tahaka ny rahala malala. Na iza tsy mahafoy izay rehetra ananany dia tsy mendrika ho mpianatro. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanamasina. Amen. Mombantsika menakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Dia faly mandrakariva ary miarahaba antsika menakavy amin'ity alahady fa 4 ny volana septambra 2020 sy 2020, alahady fa 13 mandava-taona taona dia fa iombonantsika ihany koa amin'ireo tanora manerana Madagasikara mankalaza ny andron'ny tanora any Antsirabe. Hoentsika mbavaka amin'ny alalan'izao sorona masina lehibe izay iombonana amin'ireo ray aman-dreny manerana ny diosezia eto Madagasikara ireto fa iombonantsika ihany koa amin'ireo tanora manerana ny fiangonana maneran-tany. Ka ny lohahevitra ary ny fanojindrindra amin'izay fankalazana izay ny afatra Jesosy dia hoe izay tia mahafoy. Ny vakiteny telo no manampy antsika handinika sy andalina amin'ny finoana miainga amin'ny lohahevitra aroson'ny fiangonana amin'ny fampianaran'i Jesosy io. Ny vakiteny voalohany ary amin'ny bokin'ny fahendrena toko 5 andininy 17 ka hatramin'ny 20 milaza hoe zovy no atakatra izay sitrapon'ny tompo. Fanontaniana mifono hevi-dalina no apetraky ny bokin'ny fahendrena amin'ity vakiteny voalohany ity mahakasika ny hoe iza tokoa no atakatra ny tena sitrapon'Andriamanitra. Ny soratra masina ihany mamaly fanontaniana satria raha ny sain'olombelona sy ny fahalalany dia voafetra amin'izao fiainana hita maso izao ihany. Sofa teo ny fahendren'Andriamanitra sy ny fanahany manampy antsika halala ny sitrapon'Andriamanitra sy hanatanteraka azy fa izany ny fototry ny famonjena. Inona moa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny asambatra ny olombelona rehetra ka izay rehetra hitan'Andriamanitra fa lalana hitondrana ny olona amin'ny fahasambarana izay no tena sitrany. Dia iantsony ihany koa amin'ny alalan'ny bokin'ny fahendrena hoe hanova ny fomba fijery ka hitondra fahasambarana fa tsy sanatria hitondra loza ho an'ny hafa ny fiainana izay mahazanak'Andriamanitra izay. Ny vakiteny faharoa dia ao amin'ny bokin'ny Filemona toko 5 tapany andininy 5 ka hatramin'ny 10 ary ny andininy 12 ka hatramin'ny 17. Raiso izy tsy toy ny mpanompo intsony fa tahaka ny rahalahy malala. Any hatramin'maizina Imasin-Dapoly no manoratra ity taratasy ity ho an'ny Filemona mba handray any Onesimo eo aminy tsy handray azy ho toy ny mpanompo fa ho toy ny rahalahy. Ambarany fa ny olona manam-pitiavana no afaka hanova ny fomba fijery sy ny fomba fanao mahazatra ka hay handray ny hafa ho toy ny mpiray tam-po, rahalahy na anabavy, zoky na zandry fa tsy ho toy ny mpanompo. Ny famoazana io fitiavana io tao amponin'ny Filemona no nanoratany Masin-Dapoly ity taratasy ity ho azy izay metefa amintsika ihany koa ankehitriny satria izay tena miombona amin'i Jesosy amin'ny maha-kristianina dia afaka hanova ny fony handray ny olona rehetra ho rahalahy na anabavy, eny fa na dia izay heverina ho fahavalo aza. Dia i Jesosy ary ao amin'ny Masin-Daluka toko 5:20 andininy 7:30 milaza hoe na iza tsy mahafoy izay rehetra ananany dia tsy mendrika ho mpianatro. Izay tia mahafoy. Io ny lohahevitra aroson'ny fiangonana ary amin'ity alahady izay diavintsika ity sy iainana mandritry ny herinandro indray. Teny fandrentsika matetika io ary fototry ny fampianaran'i Jesosy aina mamelona maha-kristianina. Averimberintsika matetika amin'ity fampianarana sy fandaliana-pinoana miainga amin'ny soratra masina ity fa tsy fampianarana fampianarana no ampitain'i Jesosy amintsika fa ny fiainany mihitsy. Nanana ny toetra mahandriamanitra azy izy nefa tsy nevery ny fikirana mihitsy ka tonga olombelona mitovy tamintsika. Efa vita tononkira moa io ka antsaitsika amin'ny alalan'ny vavaka ankira. Ny fiainan'i Jesosy manontolo na andro na alina
dia natoka ny itiavana sy nanom-pony ireo vahoaka izay nolalovany. Fa tetsekilany tsy adinona oviana ny niaona sy ny tafa tamin'Andriamanitra ray tamin'ny vavaka nataony. Ary ny tena farafitiavana hoy izy dia ny manolotra ny aina ho an'izay tiany. Ka teo ambony hazo fijaliana natolony ny ray ny fanahiny. Raiko hoy izy, apetrako eo am-pelantananao ny fanahiko. Ny tena fitiavana ihany koa tsy mijanona amin'ireo sakaiza sy izay tianao ihany, fa amin'ity hatramin'ny fahavalo. Mbola nasehon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ihany koa ka nilazany hoe raiko, avy alao ny elony fa tsy fantany izay ataony. Ny tena kristianina ary dia manaiky hanova izay rehetra ny fikirana ka mamatopatotra ny fiainana fanarahandy any Kristy. Ny ezaka dia ny ampifanaraka ny fiainana isan'andro amin'ny fampianaran'i Jesosy. Ka raha tianao no kristianina marina, mitiava mahafoiza, fotoana, fananana hatramin'ny aina ho fanasoavana ny hafa sy ho fitiavana an'Andriamanitra. Satria ny lehibe indrindra amin'ny didy ho Jesosy dia ny fitiavana an'Andriamanitra, ary ny mitovy amin'izay dia ny fitiavana ny namana. Tsy mijanona amin'ny hoe heverina ho namana amin'ny maha-olombelona fotsiny, fa na dia izay mitsangako fahavalo azy. Ka io no nahatonga an'i Jesosy hampianatra ao anatin'ny vavaka nampianariny antsika. Vavaka mipololotra avy eo am-pon'i Jesosy io, vavaka maneho ilay fitiavana an'Andriamanitra. Satria ny tapany voalohany dia izay fitiavana an'Andriamanitra sy fanajana azy izay. Ny tapany faharoa kosa dia mitodika indrindra amin'ny fitiavana ny namana. Ka raha mivavaka tsika, tsy ny ho antsika ihany no angatahantsika, izay no nahatonga an'i Jesosy ilaza hoe meo anay anio ny anina isan'andro. Anay olona maro noentinao mivavaka amin'iny vavaka iny, ary mamarana n'iny vavaka iny dia avy alao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Atson'Andriamanitra mindra fo isika, tson'Andriamanitra ity, satria izay ity tokoa mahafoy. Ka angatahantsika amin'i Jesosy ary mba hitoetra ao am-potsika mandrakariva ny fampianarany. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa anay izany. Hitsodrano sy hitsimbana antsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tantana amin'ny fiainantsika ny Kristy, isaorana ny Andriamanitra dia samy ten'Andriamanitra ary.